Stop calling, I don't wanna think anymore. I left my hand, my heart on the floor. Leza kalany misesidesy tandray fa tsy niresaka ny tokony atao megalany. Eny ary te vavany ny resakantsika androany dia hoe ny vadiko variana mijery télé. Hatramin'ny nanambadianay no niteraka zako dia lasa mijery telefona izy fa lasa kamo milely. Dia ho an'ny vehivavy aloha. Ny lehilahy rehefa hoe vao manomboka bevoka ny vehivavy dia mihena ilay fiantanana ao anatiny. Voalohany dia eo aloha ilay tepitepy. Raha vao hivady ianareo roa aloha alaina hoe vao mpivady. Dia eo foana ilay ati-tsaina hoe lety dia lasa data zany. Lety manam-bola ve zany hamelomana an'ity tokantrano ity? Fantatra lehilahy nge zany fa izy lohan'ny tokantrano tsy maintsy izy no hitady vola. Lety tena tsy afaka ny andeha nalazy niaraka amin'ny namana intsony ve zako? Lety dia ahoana zany ry zalahy? Adi-tsain'ny lehilahy zany ary tebotebon'ny lehilahy, indrindra tahotra ny lehilahy fa kosa tsy tantarainy indrindra izy. Namany akaiky ny tantarainy raha ohatra ndrika dia fantatra ny secret-n'ny lehilahy hoe ny secret-n'ny vadiny dia any amin'ny namany akaiky indrindra miresaka dia any izy no mitaraina fa tsy indry mihitsy, tsy resahany an'izany indry satria eo ilay atao hoe complexe. Fieritreretan'ny lehilahy dia hoe izy tsy maintsy ambony dia izay eritreritry vehivavy dia tsisy dikany fa izy samy lehilahy samy mpinamana izay no tsara. Ny ankamaroan'ny lehilahy dia manana an'izay toe-tsaina izay. Fa indry hoe zany afaka hanova lehilahy raha ohatra ka hoe lasa tsara fanahy be indry dia tsy maintsy hilely izy. Tsy afaka hanova lehilahy indry kalapiso kely na andeha mba miloha indry. Fa indry no manova famindra voaloha. Inona zany atao indry e? Ohatra izao ilay rangahy eto ka milely. Indry kosa sao dia ka mivelona. Rehefa mifoha vao maraina, rehefa hoe andeha hiasa rangahy, dia indry tsy maintsy mihetsiketsika, tsy maintsy mipelipelika, tsy maintsy mahandro sakafo, tsy maintsy mikarakara ankizy, izay ihany koa ny efa lalam-piainana. Eo ihany koa tsy maintsy mila manao manjamanja. Rehefa mody avy any amin'izay alehany izy raha ohatra ka hoe tsy miasa indry dia raha ohatra ka hoe ka mifoha vao maraina nareo ny tarehindry mbola maim-pivavy indry ny tarehindry koa mbola jerena misolitika be ny volo matevina be ohatr'izany satria volontsika vehivavy rehefa mifoha tsy maintsy ohatr'izany. Tsy maintsy eo ilay vao miditra ny trano indray ilay ry avy miasa dia jerena horera be ihany ny hitany avy eo. Ny trano mikorotana etsy sy eroa satria tsy inona ny ankizy ao an-trano tsy maintsy manipinipy an'izy. Ny vilia maloto be tsy misasa, ny vilany ery feno varina pango. Amin'izay koa ny trano tsisy madio fa maloto be feno vovo. Ny fandriana ihany koa amin'izay tsy mipirina ilay izy fa ohatran'ilay tamin'ny maraina ihany. Ny armoire koa mikorotana ambony ambany avy eo nefa tokony hilamina tsara ilay izy. Make-up amin'izay miparitaka ny fangaro ary anaty laoka ary koa ny sasany. Ny volo koa mitakovina ary amin'ny sasany tafiditra anaty sakafo. Dia eo ny lehilahy avy eo dia hozy ny lehilahy hoe voretra indry. Ary ambon'izay hozy ny lehilahy hoe vehivavy tsy mahavoatena. Tsy teny izany mihitsy ny lehilahy hoe dama jerena ilay armoire mikorotana be. Jerena ilay vilia daimy maloto be. Tsy teny an'izany mihitsy ny lehilahy. Ny ao anaty sain'ny lehilahy dia hoe asan'ny vehivavy. Zako ny lehilahy, za mpampidibola, zako tsisy afa-tsy zako ny ambony izany debat tanàna, asan'ny vehivavy fa tsy anahako. Izay ny ao anaty sain'ny lehilahy. Raha ohatra ka hoe izay no mikorotana ohatranareo dia miezaka izany indray kalapiso kely. Fa miasa indry, samy miasa ianareo roa ka feno an'izay korotanarotana be dia be izay ao an-trano dia mila miaraka mientana ianareo mivady satria ny tokantrano tsy natao an'ny madama irery fa natao anareo roa. Ianareo roa no miaraka miasa, ahomby sy anao izay hampiakatra ilay tokantrano. Fampiresaka milamina. Dia ahoana rehefa miresaka amin'ny lehilahy indry? Tsy tonga indry dia hoe zako foana ve izany ianao raharaha e? Ny tena tsika nge vao avy niasa sao dia very tena fa tsy miasa za. Zako raha jerena mbola mifiraka vao miditra ny trano, mbola vao manao kena, mbola mitaiza sasany fa tena vao tonga dia mijery télé ao fotsiny. Izay no atao indry. Vao maheno an'izay ilay lehilahy
Tsy miditra ny taona izy raha tsy amin'ny 10 alina, fa mamo izy avy any. Tsy izay no atao. Rehefa ohatra rehefa vao maraina iny ny fo bitsibitsika moramora eo ndry bitsibitsika an-drangah. Hay, bonjour lesy lahy, natory tsara ve? Hay, sao dia mba tokony ampila azy ilay zako amin'ny ilay fikarakarana ankizy fa tsy lehilahy. Reraka be ange lesy neny rehefa amin'ny hariva iny. Tsika sy lahy samy tonga avy any am-piasana avy any, tsika sy lahy dia reraka be. Izaho izao tokony mba ory lehilahy foana isakariva tena ilay any am-piasana ange lesy tena mandreraka be. Sady manoroka eo ndry sady manampy safonazy moramora eo ndry ataondry am-pitiavana ohatr'izany. Manao an'izay foana ndry 3, 4 anatin'ny 2 volana, 2 volana, 3 volana. Jerendry tsara fa lasa hanomboka hitsangana rangaha hanao adidy satria sy tonga saina. Ary jereny indry fa mihetsiketsika mipelipelika manao izay ampisondra ny tokantranonareo roa. Ohatr'izay ny firesahana amin'ny lehilahy. Ny lehilahy zazakely. Anisan'ny zazakely tazaindry izy ao an-trano na dia hoe lehilahy raim-pianakaviana ary. Izay no andrasan'ny lehilahy amin'ny vehivavy. Raha ohatra izy ka tsy miova mihitsy dia andraso foana. Tsy maintsy miova izy. Fa rehefa lehibe tonga taonany ho any izy izay vao miova. Dia aza ferinay ndry raha hoe izay no ataon'ny lehilahy fa efa toetran'ny lehilahy ilay izy. Ary ndry tsy ahova lehilahy. Fa fantatr' io lehilahy io fa vehivavy ndry mahavita azy. Raha manao an'izay zavatra izay ndry matahotra ny hisaraka amindry izy nge dia ajao arak'izay zavatra misy izay fa tsy misy olana. Mankasitraka tompoko.